Misaotra midera mankalaza ny anaranao masina zay. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina satria mbola hoentinao indray mitanila eto amin'ity toby lehibe ankary malaza ity. Anao ity toerana ity ary anao no nifidy azy. Ary zahay no angononao eto dia amin'ny fikendrenao sy ny fitiavanao. Zay hitondranao anay amin'ny fombanao fa tsy amin'ny fombanay. Ka dia mitarianay tokoa azy tsara ny hevitra rehetra lazainao amin'ny fiainanay. Areoko mba ho toy eo amin'ny fiainanay ny teninao. Zay lazainao aminay. Efa nambara teto ny teninao tamin'izao isa-taona fa 520 zao. Ary mbola ambara koa zany ankehitriny dia tao io ny teninao Jesosy hitondra fibebahana marina sy fiainam-baovao mandrakariva. Mamindra fo sy mamelany alokay satria mpanota mantro zay. Areoko ianao hiazo nanay mandrakariva araky ny habe ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Miaraba antsika rehetra natratra izao jobily fa 520 taona ny toby lehibe ankary malaza izao. Manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay sambatan'olona sy isa-tokantrano ny mpikarakara rehetra n'izao jobily fa 520 taona izao. Ny fanevan'ity jobily ity moa dia voavy notonontsika teo ny Isaia 7:7, ny 2:20 ny tapany D. Zay mivaky toy izao mianaran'i Jesosy, izaho Jehova no mpamonjy anao, ary lay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Ny anjarako eto dia lahateny. Ny lahateny voalohany ary ny lohateny nomena ho ataoko dia mitondra an'izao hoe ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fomba hitondrany ny mpanompony. Inoako fa anazava-ampahany na dia tsy izy rehetra aza makasika n'ilay teny fanevantsika amin'izy io. Reto ny fanontaniantsika ho valiana ao amin'ny lahateny. Rehefa nijery an'ilay izy aho dia nahita nyty andihateny ity ho fanalahidy hitondrana ny zavatra rehetra eto. Dia ny teny hoe voninahitr'Andriamanitra. Ka reto no valintsika reto roa reto ihany. Inona moa no hevitra zany hoe voninahitr'Andriamanitra zany? Ary amin'ny faharoatsika maly hoe ahoana ny fiseho. Irositsika eny an-dalana eny tsika mamaky soratra masina amin'izay tokony hamakina azy. Ny voninahitr'Andriamanitra. Ny teny hebreo hoe kabod no nadika amin'ny teny malagasy hoe voninahitra. Izao no heviny amin'ny ankapobeny, izay mampavesatra, mampisy lanja zavatra anankiray na persona anankiray. Izay mampavesatra na mampisy lanja zavatra iray na persona iray. Raha zavatra zany no resahana dia mety ny atsarany, ny asany, zay mampiavaka azy noho ny hafa, io no atao hoe voninahitra ilay zavatra. Zao ohatra zao ny tenin'ny Paoly any amin'ny Korintianina 1:5, rehefa manazava ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty izy. Zao no lazainy. Ary misy ny tenany any an-danitra, ary misy ny tenany aty an-tany. Fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, ary hafa ny voninahitry ny aty an-tany. Hafa ny voninahitry ny masoandro, ary hafa ny voninahitry ny volana. Hafa ny voninahitry ny kintana. Fa ny kintana anankiray dia hafa voninahitra no ny kintana anankiray. Zany ny fomba iresahan'ny Paoly. Ary amin'ireo resak'ireo dia voninahitry ny zavatra resahan'ny Paoly. Voninahitry ny masoandro, ny volana, ny kintana. Ary izy milaza hoe na samy kintana aza samy hafa ny voninahitra izy roa.
dikany ny zavatra manodidina antsika io samy manana ny voninahiny am'izay lanja ny fanandrifo sy namorona anazy avy. Raha olona indray ny resahana dia inona no heviny raha hoe voninahitry ny olona? Ny zavatra rehetra mahatonga an'le olona avesatra sy anan-danja no resahana am'izany. Zany hoe azo resahana am'izany ny taonany, bika, fahaizana, talenta, arena, fahefana, asa, toetra sy teopo ao anaty sy ny hafa tahaka zany. Reny zavatra samy hafa reny no tonga mirafitra ho voninahitry le olona satria reny no mampisy lanja sy mampanam-boninahitra azy. Dikan'izany samy amin'ny laharam-boninahitra misy azy ny tsirairay. Ireo laharam-boninahitra misy azy io dia miseho amin'ny fiainany andavanandro. Za samy laza aminareo fa rehefa ty voninahitra ty ny resahana dia zavatra tian'ny olona ty. Zavatra irin'ny olona eo amin'ny fainany ny ambony voninahitra kokoa noho ny hafa. Maniry an'izany daholo ny olona. Ary ny olana aza rehefa miresaka voninahitra sika ny olona, ny voninahitra avy amin'ny olona ny tena manahirana azy fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Jesosy dia nananatra ny mpiarabelona azy tamin'izay fotoan'izay, hoy izy hoe ianareo dia tia voninahitra avy amin'ny olona fa tsy ny avy amin'Andriamanitra. Dikany samy hafa koa le fanomezan'ny olona voninahitra amin'ny olona, ny olona samy jery sy eo amin'Andriamanitra. Hitantsika any amin'ny Jaonina zany tenin'i Jesosy zany. Fa eto amin'ity lahateny ity zay vala be mpamaritana tena tsy maintsy idirantsika dia hoe ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, ny voninahitra momba an'Andriamanitra, ny voninahitra Andriamanitra. Ary zany lazaina eto ka tsaina dinihina. Iteny io raha atao midika dia hoe voninahitry Jehova, voninahitry ny Tompo, samy ilazana azy avokoa zany. Inona zany ny hevitry ny teny hoe voninahitra Andriamanitra? Hamala ny tsotra kapobeny sika. Io dia manambara ny fahefana, hatsarana, asa, hery, teny, fahamboniana, famirapiratana, fahalebiazana izay ananan'Andriamanitra sy ny toy izany. Averiko, manambara ny fahefana, ny hatsarany, ny asany, ny hery, ny teny, ny fahamboniana, ny famirapiratany, ny fahalebiazany. Retsika tamin'ny vaky teny natao teo fa zao ny tenin'ny Mosesy tamin'i Jehova mba hampahitao ny voninahitra ao aho. Dia retsika teo ny valitenin'i Jehova tamin'i Mosesy. Mbola ao anatin'ny voninahitra Andriamanitra koa no maizy azy dia ny fiziny. Ato amin'ny Isaia, satria Isaia ny valam-pamaritana ngeza be amin'ity Jobily 5:20 taona ity, dia Andriamanitra tena ny ho ny mpaminany no milaza hoe manam-boninahitra. Tsy olona ny teny azy hoe manam-boninahitra fa izy tenany. Andao tsika mako moa ny Isaia 2:2. Ato amin'ilay Isaia 2 zay misy antsika. Ny Isaia 2:2. Dia ny andininy ny 9 iarahantsika mamaky io. Isaia 2:2 ny andininy ny 9. Miaraka mamaky azy sika mianaran'i Jesosy. Izao ny Jehova, izany nanoarako, ka ny voninahitro tsy meko ny hafa, na ny fiderana ho any sarin-javatra vosi. Zany ny feon'ny Jehova ho ny mpaminany. Zany Jehova, zany no anarako. Ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Manam-boninahitra ve Jehova satsia? Tena manana voninahitra. Ary nga iza? Ary sarotiny izy amin'io. Ny voninahitro izy tsy omeko ny hafa. Io tazomiko. Zany no lazainy eto. Ary mahavariny io filazany azy io, tokony azo ny hevitry ny hoe voninahitra tsika amin'izany. Hiditra amin'ny faharoa tsika. Ny fisehoany voninahitra Andriamanitra. Raha lazaina manam-boninahitra Andriamanitra, tsy misy tahaka azy, tsy misy mitovy azy raha voninahitra.
faralanja zany tsisy mavesatra tsisy amboninoandriamanitra zany ahoana ny fisehony eo amin'ny fiainantsika amaky an'ity Isaia ty ihany toko 2:7 ty ovakiko ny 5 eo faranako amin'ilay 9 teo zao no voalaza ny Isaia toko 2:7 ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy izao no lazainy Jehovah Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy nanenjana azy zay namelatra ny tany sy ny vokatra eo aminy zay manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy ho an'izay mandeha eo aminy dia mitohy amin'ilay nivakitsika teo izany Jehovah izany no anarako ny voninahitro tsy ameko ny hafa ato amin'ny Isaia zany dia lazaina fa tena manam-boninahitra tokoa Andriamanitra tadidio fa ny Isaia 2 ny contexte ny fanevantsika ny Isaia 2 dia milaza hoe baby Israely any ampahababona ny lohateny ngeza be ny adivakevitra tany ampahababona dia hoe iza ny namorona n'izao tontolo zao fanontaniana ngeza be zany ary saika tany avokoa niteraka ireo soratra momba ny famoronana rehetra ny jentilisa ny firenena jentilisa dia nilaza hoe ny Andriamanitra no namorona an'io misy anarana maro be ny Andriamanitra izy ireo ny mpanoratra ny soratra masina koa tamin'ny alalan'ny Isaia 2 tsy fantatro na firy izy ireo tsy fantatro na iza ny anarany dia nanoratra sy nanizingizina hoe Jehovah no nanamboatra an'io amin'ny fanazavana io zany dia lazana tsotra hoe ny mampamorona n'Andriamanitra dia milaza ny voninahiny no foronon'Andriamanitra izao rehetra izao zany no ilazany azy ary voninahitr'Andriamanitra io zany tahaka ny olona manao trano raha misy trano anankiray vita tsara dia tsara le trano mety manana ny voninahitra n'le trano satria kanto fa ambonin'ilay trano zay omem-boninahitra izany tena omena boninahitra voalohany ilay nanamboatra azy ary iny ny tena mendrika ny voninahitra ka na dia lazaintsika kanto tsara zao tontolo zao izany tena mendrika ny voninahitra ilay nanamboatra azy dia Andriamanitra amin'izany amin'ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo zao dia maneho ny voninahiny Andriamanitra fa namby lehibe ny lazaina ato amin'ity Isaia 2 ty mihitsy ny filazana hoe tsy misy afa-tsy zaho ianareo ny vavolombelo koa Jehovah sady mpanompoko efa nofidiko mba hafantaranareo sy nonareo aho ka ho azonareo tsara fa izany ho izy taloha tsy nisy Andriamanitra voaforona ady tsy misy andimby aho ianareo ny vavolombeloko izany Andriamanitra averimberinato tsy misy afa-tsy zaho satria misy Andriamanitra ny jentilisa marobe milaza fa tompony zao rehetra zao dia Jehovah mamaly tsy nisy Andriamanitra talohako misy veny mandimby azy satria tsisy io zany no nilazany azo tsotra eo noho izany tena ngeza be amin'ny voninahitr'Andriamanitra nilazana hoe zao zavatra rehetra ary rehetra zao dia maneho ny voninahiny tsy ampy io fa mialohan'ny hanampitsika azy dia te amerina ny artikolan'ny fiangonana aho ny artikola voalohany inona ny fanekam-pinoana voalohany mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho ahoana ny hevitra zany tsy maintsy atahotra sy ho tian'Andriamanitra tsika zany ve ohatrany tsy zany ary tsy mahevitra ny fanekam-pinoany voalohany tsika mino afa Andriamanitra ny namorinahy mba amin'ny zavaboary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy ary zay rehetra momba azy ary tsy zany ihany mino koa fa izy no miaro ny zavatra rehetra tsy ho leviny ary izy no manome isanandro zay rehetra ilaina amin'ity fiainany ity toy ny fitafiana hanina tany ambolena biby ompiana vady amanjanaka sy ny hafa toy izany mino koa fa izy no miaro amin'ny loza rehetra sy misakana ny ratsy rehetra ary tsy no ny asa marina nataoko no anaovany zany fa ny fahasoavany sy ny famindram-po ny lehibe sy magaga noho izany dia tsy maintsy isaotra sy ide raha ankalaza azy aho izany rehetra zany dia marina zany no heviny haitsika ve ohatra misy tsy mahay ny olana moako rehefa saina miverina mianatra fotom-pianarana antsika dia io zay efa hainao io rehefa dinina nefa ianao dia manao ana
olana ne hoavany nefa ngeza be io tsy hoe mpamorona fotsiny Andriamanitra fa mbola misy hafa ivelany zany miazona ny zavatra rehetra tsy ho levina ny tany zao lazaina fa boribory ary rehefa boribory izy tsy boribory tena boribory tsara fa ohatra ny lavalava ozy ny mpahay siansy de somary mitongilana izy mitongilana iny miodikodina tsy de mafy be fa miaraka izay fihodinany eo miodikodina ao amin'ny tenany iny le lazana hoe tourne sur lui-même de avy eo ndray izy miodikodina manodidina ny masoandro ary tsy izy rehetra no manodidina tsy izy rery no manodidina ny masoandro fa misy planeta hafa koa samy miodikodina eo daholo samy mihetsiketsika eo de misy koa ny miodikodina eo amin'ny tany inona ny miodikodina amin'ny tany ny volana de misy samy miodikodina eo daholo efa nahinao accident avy ianareo ny tombile entiny olona ny misy accident fa io samy mihetsika rehetrarehetra io tsy mifandona zany io satria misy anankiray miazona azy tsy ho levona zany no hevina voninahitran'Andriamanitra zany ary tsisy afaka makan'izany azy zany ary hitsikitrihana tsy omeko miafy zany na izy milaza angalatra an'io io angamba mifandravana an'izao tontolo zao vao ifandona reo de levrany izy fa mandra-pahatonga an'izany tsy le voniny zany io de eo samy miodikodina eo fa tsy mifandona zany tsisy sofery izy fa Andriamanitra ny tompony tsy hoe miazona ny zavatra rehetra tsy ho levina fotsiny Andriamanitra fa voalazato fa miaro koa izy miaro amin'ny loza rehetra sy misakana amin'ny ratsy rehetra ato amin'ity Isaia faharoa ty faratampony nilazana hoe mpiaro Andriamanitra mpiaro ny mpanompony de hiaro anao aho ka nomeanao fanekena ho an'ny olona Isaia faharoa feno ny filazana an'izany io fa tsy indray mandeha lazainy koa hoe raha mihitany rano anao de momba anao aho raha mihitany ony anao raha mandeha mamaky ny afy anao tsy ho may misy mpiaro ane zany fa tsy eo mandehandeha fotsiny na de eo ny loza rety mandringana tafiky ny fahavalo mosary sy ny loza hafa tahaka ny teto amintsika zao ny Covid-19 am'izay inandray ny malaza ny alajaza sy ny alatr'olona manana mpiaro anao avy anao Jehova tompony maro ny anarany matoky azy va ianao fa voninainy ny miaro anao sy mitantana anao mbola tsy ampy zany fa ampiny le teny faneva inona le teny faneva teo zao Jehova de mpamonjy anao ary le maherin'ny Jakoba ozy dia Andriamanitra de mpamonjy sy mpanavitra ary zany asany zany de maneho ny voninainy eo amintsika tsaroana ato amin'ny testameta taloha manontolo na verimberinato zany Jehova nanafaka ny Israely tamin'ny fanandevozana tao Egypte lazainao fa tanana mahery sy sandry na indry de nafaranany Jehova Andriamanitra amin'ilay teny hoe de ankalazaina aho no nataoko amin'ny Egyptianina kay fanehoana ny voninainy mihitsy ny zavatra nataony ka ny mahampamonjy sy mahanavitra azy de milaza ny voninainy zasehony eo amin'ny olona ary tena ivony io tena zavatra ngezabe io raha marana azy sika de ao amin'le fanekempinoana teo fa nilazaintsika teo hoe misy miazona ny zavatra rehetra tsy ho levina misy miaro sy misakana ny ratsy voalaza ny teny faneva mpamonjy sy mpanavitra izy fa ny voalaza n'ilay hevitry ny fanekempinoana atsika de hoe mamelona ny zavatra rehetra Andriamanitra de mamelona manome antsika zay rehetra ilaitsika momba nyty fiainany ty izy ato amin'ny Isaia de hoe manome fofinaina ny olona eo aminy sy fanahy zay mandeha eo aminy efa mivakiko teo le Isaia 4:7 zao ny any amin'ny sasany ny anao zay ny babena trany akibo ozy nentina trany amboko na de mahatrapahatrareo aza tsy miova aho mandra-pahafotsy volonareo zany isahirana sy mitondra anareo zany nanao ka izany hitrotro zany ho anafaka zany ny feon'Andriamanitra mamelona raha tsorona zany reo de milaza hoe le asan'Andriamanitra rehetra de maneho ny voninahiny mamorona izy mitondra sy mitantana mba tsy ho levana miaro mamonjy manavitra mamelona voninahiny zany
Ary tena tsindriny ato fa tsy misy tahaka azy. Rehefa mamaky ny Genesis atsika de famoronana ny voaresaka any. Fa ny boky anisany tena mamerina be ny famoronana manarakaraka ny Genesis de ny Isaia 2, lay toko fa 7 hatramin'ny toko fa 5 zay niresahan'ny mpanao fitariteny tamin'ny maraina. Ngeza be, rehefa mamaky azy any anareo mba avakio fa miverina tsy mety vitao, zany namboatra an'ity, zany nanao an'ity. Tahaka ny olona manomelatra lamaka na tsy Andriamanitra, zany ny fomba sary anaovany azy hoe sokafana le lamaka de avelatra, de akombina indray. Ohatran'izany Andriamanitra mikarakara an'izao tontolo zao. Pastora Rakoto Arvono Stefanson tadidiko raha nanao fanazavana n'ity Isaia 2 ty izy de ozy hoe ato amin'ny Isaia 2 zao tontolo zao de oarina, zao tontolo zao na ny hita na tsy hita, izy manontolo de oarina amin'ny rano kely anankiray eran'ny tanana. Andriamanitra mitondra azy amin'ny eran'ny tanana, zavatra kely eran'ny tanana tahaka an'ity. Isika zany mahita an'ity zao tontolo zao dadasika ngeza be fa ny fanazavan'ny mpanoratra indrindra ny Isaia 2 de tahaka ny rano kely eran'ny tanana zao tontolo zao manontolo sy ny tantarany. Ary entin'Andriamanitra amin'ny zavatra kely tahaka izany izy. Zany mabe voninahitra n'Andriamanitra ka ilazany hoe tsy misy tahaka. Ary tena tsy misy tokoa moa io. Za rehefa manazava ny asa famelomana aty de misy tantara tany asa birao sy ny asa samy hafa ameloman'Andriamanitra olona zany, fa fambolena moa nanontaniana de zay novaleko. Lazainao fa avy aminao ny katsaka, ndao ary tsika andinika azy. Rehefa fambolena tsy maintsy misy tany. Ato roiaro any tany efa namboarinao, na eran'ny tanana azy, mba ho jereko. Rehefa fambolena tsy maintsy misy azavana avy amin'ny herin'ny masoandro farafakely. Mambole moa anao amin'ny maloka sy amin'ny masoandro de hitanao aizany tsara. Le amin'ny mazava sa le amin'ny maizina. Maro moa ny tsy mpamboly. Zay ny olana io. Ny zavatra atao amin'ny maloka tsy manjary zany, fa tsy maintsy mila ny azavana io. De nanontany aiza ny masoandro efa namboarinao fa mila masoandro ty katsaka ity, lazainao nambolenao ty, lazainao avy aminao ty. Tsy nisy ozy. Aiza ho any rano efa nataonao sy ny ranonorana efa nalatsaka ao, fa ny fambolena tsy maintsy misy ranonorana. Tsy misy ozy izy. Aiza ho any rivotra efa nataonao fa ny fambolena indrindra ny zava-maitso rehetra tsy maintsy misintona rivotra CO2 de mamoaka oxygène de mifamadibadika eo zany hoa. Aiza ny rivotra efa namboarinao, tsy misy ozy izy. De hoe ao taminy ny zavatra efatra fototry ny fambolena tsisy avy aminao nefa ianao milaza fa avy aminao ny katsaka. Mampimeny e. Ary zay ny olona zany rehefa miomby ny fiainany, to mamokatra izy, to tsaratsara ny plasiny, izany lazain'ny aviany io. Zaty ozy. Nga adinina ny Andriamanitra zany tsy zany ozy izy. Ny tany tsy namboarinao, ny masoandro tsy avy aminao, ny rivotra tsy ianao ny aviany, ny ranonorana tsy ianao ny nahatonga azy, nefa ianao ny milaza tompon'ny katsaka. Zéro ne zany ho avy. Efa niteny izy oka zay pastor efa mazava, adiny roa ty androany. Adiny roa ty androany, fa za koa mamidina fa tsy afaka manao adiny roa eto. Hoy aho taminy,
Inona tamin'ny fahaizanao no mahatonga ny voan'ny katsaka anankiray mavomavo alatsaka ao anaty tany, afaka 3 andro na herinandro izy mivadika zavatra maitsomaitso. Inona tamin'ny fahaizanao no mahatonga an'izany, lasa zava-maniry mitsatoka tsara izy avy any, ary tsara ny fijorony avy any. Afaka 3 volana izy, raha olona fohifohitra anay reto hoaran'ny katsaka raha mitany tsara izy. Rehefa manomboka mamoaka babony izy dia miaingo. Misy aniny ina anaran'ilay volony ery ambony iny, tsy haiko vololo sa iny, dia ny babony mivoaka tsara avy any, miaingo izy avy any, raha vehivavy tsy maimiaingo mety resin'ny katsaka, finosany tsara misy ilay katsaka dia mbola misy haingohaingony mahafinaritra be. Zao no nanontaniako azy, firy hoany isan'ny voan'ny katsaka amin'ity taolany anankiray ity, satria nitondra katsaka tao am-pianarana mihitsy ato amin'io. Firy ny voany raiky ato, dia firy ny isan'ny lokony anatin'ity ato. Ay moa ny avalinan' zany fanontaniana marobe zany pastora izy. Iry Jesosy io ane izy milaza mpamorona io zao ny teneniny, na ny volonareo aza manaonao izy. Ainy ny itsana, ainy ny tsy mitsana, tsy mitovy ny isan'ny volontsika fa ainy tsy enjery, satria mpamorona izy. Ianao milaza mpamorona sy ny evien'ny katsaka nefa raha reto tsisy hainao ny lokony, na mavo na fotsy na ino. Ary io ny olana, io ny olan'ny olona. Zany zavatra zany no atao hoe voninahitr'Andriamanitra mitondra atsika. Efa miresaka fambolena ihany aho, dia tika tsidika eto, fa raha ohatra miresaka an'izany fambolena zany tsika, tsisy olona amboly ka hoe za amboly mba ho an'ny hafa, fa rehefa mamboly ny olona inona ataony? Ho an'ny tenany. Nefa zao amin'ny fitondran'Andriamanitra zavatra, rehefa mamboly ianao tsy maintsy misy, ohatra zany mamboly vary aho, fa za mamboly vary, rehefa mamboly vary aho tsy maintsy misy anjarany vitsika ny vary amboleko, tsy maintsy misy anjarany fody, na mahay miaro manakory aho tratra ny fody foana io, tsy maintsy misy anjarany voalavo, tsy maintsy misy anjarany lepikapoka amin'ny lolo, satria misy olona eny zany rehefa voatangonao lay vary dia miazakazaka eny izy. Tahaka tsika makaty, sika ne makaty, tiany rakotrako, tiany zao, ny nava oly. Fa tonga eo amin'ny anina dia misy neny mpitatitra entana eo. Misy neny olona hafa io, nga zeo foana ny miasa eto, tsy ianao foana, fa misy hafa koa. Ary Andriamanitra amin'ny fitondrany zao tontolo zao zany ny voninahiny. Ianao miasa, fa ianao amelomany zavatra manodidina. Ianao moa ko raha tenena, ianao miasa moa mba amelomako voalavo, mety tsy anao anao. Fa Andriamanitra amin'ny fitantanany zany moa ko le ao amin'ilay voninahiny, aran'Andriamanitra miafina mihitsy zany, dia ianao manao zavatra io, dia anehoany zavatra magaga. Tsy azo ny sainao, ary tsy voavisavisane zany. Fa Andriamanitra amin'ny fiandrianany sy ny voninahiny, mitondra n'izao tontolo zao amin'ny fitiavana, tsy tratry ny saina ny fanaovany azy. Mitanaka ianao anazavany azy. Ozy ianao mariny ty Jehova dia mijanona eo. Eo amin'ny tantaran'ny fifoazana, ty ihany ny ohatra rairaisiko eto. Tamin'ny fotoan'andro ny pastora Rakotozandry Daniel nisy fianakaviany, zanaky ny fianakaviany akaiky tsy tadidiko na inona n'ilay izy, fa hoe narary dia avy eo nentin'ilay fianakaviany tany am-Pomasy, maty tany le zaza. Sady nitomany pastora Rakotozandry Daniel no nitrotro ny baby an'ilay zaza, fa tsy nitrotro, ny baby azy avy any no mitomany hoe fona Jesosy ny voninahitra ao aza mena ny hafa. Sitrana le zaza avy eo, pastora Rakotozandry Daniel avy eny mahay manasitrana sa Andriamanitra. Ary zany foana ny fomba hitondran'Andriamanitra ny olona, manasitrana izy, mamela heloko izy, mitantana izy, ary ao amin'izany ene nisy hoany atao hoe voninahitr'Andriamanitra avako. Teo amin'ny tantaran'ny fifoazana rehetra mitovy lehibe efatra dia mitovy zany. Tazanao zany Andriamanitra mampiariary ny voninahiny amin'ny olony zany. Iverina ato amin'ilay Isaia tsika, babo Israely ho tsika teo, ravy Joda, potika ny tempoly, very ny fananana, maro ny diso fanantenana sy kivy, ny naratra, natao sestany, ny matimaty. Ao anatin'izany zay tsy maintsy nentina babo. Inona moa ny voninahitra miseho amin'izany? Misy voninahitra miseho ao anatin'ny fahababona, satria ao anatin'ilay tontolo ny fahababona ny ilazanany hoe voninahitr'Andriamanitra miseho amin'ny mpanompony. Andao isika maky ny Isaia 7, ohatra ny fareko no vakiny mpampianatra teto tamin'ny maraina ty, fa andao mba vakina ny 1, 7, 8, 5. Rahantsika mamaky Isaia 7, ny 1, 7, 8, 5.
ifadimy io ngamba na nitapany voalohany ihany aza dia efa mety. Miaraka mamaky azy sika mianaran'i Jesosy. Ampionono ny olo-koa Andriamanitra reo. 15 zao. Nizany misy feo miantso hoe manamboara lalana nenefitra ho an'i Jehova, manaova lalam-be ny atany foana ho an'Andriamanitra, aoka asandratra ny loasa rehetra, aoka etry ny tendrombohitra sy ny avona rehetra, aoka ny be avona ho tonga lembalemba ary ny tany sarodalana ho tonga lemaka. Dia ahoana ho izy? Iseho ny voninahitry Jehova. Miseho any ampahababona ve le voninahitra sa tsia? Ahoana ny fisehony? Amin'ny Andriamanitra zay amerina azy ireo hiala avy any ampahababona. Tsy ny fahababona ny tompony teny farany fa hitondra azy miala. Ny antony natonga ny Israely babo avako zavatra tsotra kely. Niala tamin'Andriamanitra Israely, naprafesiny Israely tamin'Andriamanitra hafa Jehova Andriamanitra. Test izy dia navela ny Israely ho babo. Saingy na inona atezerany dia niteny hoe avelako ny elony ary averiko eto amin'ny taniny izy. Zay ny angano le teny hoe ampionono ny oloko satria iverina hikarakara zany izy. Ary efa nikarakara izy dia amerina ny Israely ndray ao amin'ny taniny. Ino no mampisy voninahitra azy? Jehova Andriamanitra mamerina ny Israely ao amin'ny taniny. Ary tsy zany fa ity Isaia ny vakitsika ity eny ankinany texte ny Jaune mpanao batisa manontolo hoe nisy feo mafy ny antso mafy ananefitra manao hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakale. Ao amin'ny fibebahan'ny mpanota, ao no miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Fa inona moa ny asan'ny Jaune mpanao batisa? Nampibebaka ny olona. Zay olona nibebaka no nataony batisa. Dikan'izany ao amin'ny olona mibebaka dia miariary eo ny voninahitr'Andriamanitra. Ny fikendreny fahababona tsy famotehana fa fampibebahana ny olona, fampahafantarana ny Israely fa tsy Andriamanitra reo ekinanao reo. Zany ho izy miverena amiko, elao io ratsy fanaonao ka miverena amiko. Amin'izany famerenan'Andriamanitra azy ireo, hitodika amin'izany, amin'izany ny pisahan'ny voninahitr'Andriamanitra amin'izy ireo. Fahatelo, mbola misy zavatra tahaka zao koa amin'ilay contexte ny fahababona. Rehefa ny firenena ray ny resy dia zao ny fomba fijery tamin'izay fotoana izay. Tsy izy fotsiny ny resy fa inona koa ny resy miaraka aminy? Ny Andriamanina. Fanontaniana mipetraka ve? Resy ve zany Jehova matoa babo Israely? Tsy mahavoaravy zany izy fa ny Andriamanitra ny jentilisa no matanjaka sy mahery. Resy ve izy satsia? Io ny amerimberenany ny voninahitro tsy ameko ny hafa. Satria tena nitevatevaina izy dia manomboka mamerina amin'ny mpaminany. Avereno fa ny voninahitro tsy ameko ny hafa na inona mipoka eto. Feon'Andriamanitra io fa tsy feony. Tantara maro no manazava an'izany. Ohatra zany haka tantara. Misy boky maro mahakasika ny fahababona ny afaka jerentsika. Ohatra ry Estera. Estera no ny atsarata reny dia lasa vadin'ny mpanjaka tany ampahababona. Ary zany toerana na vadin'ny mpanjaka azy zany no niarovan'ny fireneny tsy horingana. Ozy hoe ahoana ny fijery ny loza zay manjo ny fireneko. Dia hita tany eny ny voninahitr'Andriamanitra. Babo reo fa ny ampahababona mihitsy no miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fitondrana ny Estera. Dia afaka mamaky ny boky ny Estera nareo dia hitanareo any. Ny tantara amin'ny Daniel misy tantara roa koa ao. Daniel tenany. Tao andapy Daniel ary namany Daniel avokoa na Nebukadnezar na Darius. Fa tamin'ny andron'ny Darius dia nisy ny alina azy izy moa olona nanana talenta amin'ny fanazavana nofy, nanana talenta amin'ny zavatra maro samihafa. Zay tsy avy aminy fa avy amin'Andriamanitra. Saingy nahatonga azy tsara toerana teo amin'ny fitondrana tany Babilôna reny. Rehefa nipetraka tsara tany izy nisy ny alina dia namandrika. Ary ino mamperitreritra ao amin'ny fitondrana kay misy mpamandripandrika fotsiny. Izy tsy mitondra fa mamandrika ny namana mba hiakatra amin'ny toerana tsaratsara. Olana io ary mamperitreritra io. Fa ilako an'iny. Fa ilay zavatra resahany eto i Daniel. Nefa raha ny Daniel tsy voarin'ny mpanjaka tsonina dia namany aza fa dia tsy maintsy natsipy tany andavaky ny leony. Nanahoana ny zavatra n'izy? Tsy maty izy. Ary vitany tanora ny iran'iny Daniel ozy. Mpanompon'i Jehova. Tsy maty izy. Rehefa valy no resaka natsipy tany, ny Andriamanitra zay no tompony dia hita fa Andriamanitra mahery fa nanliona akazy tsy mahindahitra akory rehefa eo anatreny Andriamanitra ny Daniel. Ary Darius dia namoaka didy hoe manomboka zao
dia tsy maintsy mivavaka amin'ny Andriamanitra isika. Andriamanitra Daniel, hitanareo tsy resy Jehova fa le fahababoana dia fikendrena mba hitoriana teny aiza any amin'ireo jentilisa tsy malala azy. Ohatran'izany ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Nanamboatra sary olona volamena Nebokadnezara, tsy maintsy miakohaka amin'ity ny olona rehetra, fa zany lehibe eto. Tsy nanaiky ry Sadraka sy ry Mesaka ry Abednego, ary mafy ny tenyre izy telo lazainay aminao ry mpanjaka fa ny sary olona volamena anatsanganao zay tsy akohaka amin'io. Mpanjaka ngezabe fa sahan'izy ireo ny tenenana an'izany, fa ny Jehova Andriamanitra zay ivavahanay dia mahavonjy anay amin'ny laforinao zay tsy anao an'io. Tezitra ny mpanjaka dia nafanaina impito amin'le mahazatra angamba layla, ary ny olona nanipany izy telo lahy maty. Izy telo lahy nanakory tsy maty. Arabaky teny zany amin'ny tantaran'izy telo lahy le hoe na mandeha mamaky ny afo ianao dia aya koa misy andeha amin'ny afo tsy ho may zany. Ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny no mahatonga an'izany. Ary nino an' Jehova Andriamanitra ne ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego niseho tamin'izany izy. Ka na any ampahababona aza marobe ireo tantara manazava, tsy resy Andriamanitra vao maika ampandresy. Namoaka didy avy eo Nebokadnezara hoe tsy nizaniza ny hafa firenena rehetra ato amin'ny fanjakako, tsy maintsy mivavaka amin'ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Zany ane ny lanjan'ny fahababona miseho sy miariary any mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra. Ka na fahababona tsy hoe fahababona dia ratsy io, ny fomba hitondran'Andriamanitra anao lalina. Ary zany no ifa farany Andriamanitra tsy hoe maneho ny vonina fotsiny amin'ny mpanompony, fa misy akoatran'io. Zao le voambolana tena tandrify azy, tafian'Andriamanitra voninahitra mihitsy ny mpanompony. Raha seho manko izy ohatrany hoe ariary fotsiny dia mijanona eo, fa le izy tafina tahaka ny akanjo zany alainy dia asarona. Efa nilazaiko tamin'ny lahateny nataoko teto tamin'ny taona lasa fa ny olon'Andriamanitra zany misy zavatra maromaro azo lazaina azy. Azo lazaina hoe mpanompo izy, azo lazaina hoe sakaiza, azo lazaina hoe vady, azo lazaina hoe zanaka. Ary ato amin'ny Isaia faharoa samy niantsonan'ny Israely daholo io hoe mpanompon'i Jehova ry Jakoba sakaizako, zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany, Isaia 45 zany. Sy ny hoe fanimpanao anao no vadinao, Isaia 4:20 zany, iantsonan'ny Israely avokoa zany. Raha ka ohatra n'le zanaka atsika raha zanaka dia tady zio ny malagasy miteny hoe mitondra ny anarany ray. Raha manamboninahitra Jehova Andriamanitra ka ianao zanany, manamboninahitra zany ianao satsia noho ny amin'ny babanao dia manamboninahitra ho azy ianao. Ary tsy hoe zavatra angatahana tonga ho azy avy amin'ny baba, avy amin'ilay Andriamanitra be voninahitra sy manamboninahitra, dia manamboninahitra miaraka aminy ho azy ianao. Io zany tahaka ny eto an-tany raha misy olona mandehandeha eo ka manao adisona ohatra zaza anankiray ny fanontaniany olona tsy le zaza fotsiny, zanaka izy ty voateny miaraka amin'ilay zaza iza ny anarany ray aman-dreny, ary fa maty fio io tsy azo sarahana zany. Ka tao amin'ilay fitondrana ny mpanompony zany, le fifandraisana malalina nananan'Andriamanitra tamin'ny mpanompony dia milaza hoe miombona voninahitra aminy ho azy ny olony, tsy afa misaraka zany io na hoaiza na hoaiza. Dia zao ny vokatio, tsara raha ataonao dia misy fiatraikany amin'Andriamanitra zany, ratsy ataonao dia manakory misy fiatraikany aminy zany. Ato amin'ny Isaia 2:20 ohatra, ndao momba vakitsika ho hitanareo 2:20 ny andininy 2:20 ve ny misy azy sa ny 8:20 ny tena marimarina kokoa. 8:20 andininy 1:20. Iara-mamaky azy sika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 8:20 ny andininy 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. No ny tenako, eny ny tenako ihany no nanaovako zany, indrisy lotokony ny anarako. Rehefa babo Israely no lotona ny anaran'Andriamanitra, zany lazany indrisy ozy lotona ny anarako. Israely no manao ny ataony fa iza ny voatabataba
Jehovah Andriamanitra. Am'izany ny olona kay manetry voninahitra an'Andriamanitra. Ary zany moa tsy aty amin'ny testamenta taloha fotsiny fa any amin'ny testamenta vaovao. Iry Jesosy anie ny teny an'izany, iry Paoly ny teny an'izany. Fa noho ny aminareo ny tenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Ianao raha laza zanak'Andriamanitra mpanompo ny aza itenenana ratsy azy moa anao. Nahoana ianao ny tenena ratsy anaran'Andriamanitra rehefa anao miala amin'Andriamanitra, manao ny fanao ny gentilisy, miaina amin'izay rehetra tsy tokony atao rehetra, mino zavatra hafa. Tononona aminao ny anaran'Andriamanitra, fa tsy tononona tsara fa tononona amin'ny ratsy. Fa raha tsara nay ny ataonao dia jareo tsara ny tantaran'ny Nebokadnezara teo, miaraka amin'ny Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego. Rehefa nijoro tsara izy, ataontsika izy efa-dah zany, iza ny nomena voninahitra? Andriamanitra. Ary ny baiko ary ny tonga amin'ny hoe manomboka zao tsika dia tsy maintsy mivavaka amin'ny Andriamanitra Daniel, Sadraka, Mesaka ary Abednego. Dikany tsy hoe Andriamanitra fotsiny mafy voninahitra anao, fa ianao tenany mihitsy amin'ny ataonao dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Avy any aminao mihitsy koa zany ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa tsy hoe Andriamanitra fotsiny maneho an'io, ianao dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary manome voninahitra azy ve ianao sy ny fiainanao. Fanontaniana ngeza be iny. Efa nilazaiko teo fa ry Jaona mpanao batisa dia nitory-teniny amin'ny fibebahana, ary ny fibebahana iny dia tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Averiko eto hoe rehefa mibebaka ianao, miala amin'ny ratsy fanao, mitodika eo amin'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra ianao zay. Zao ny fanamariana eto, ny voninahitra ane ry havako mampiebebo izy io rehefa ny olona. Maro ny olona tsy mazaka ny voninahitra, mahatonga anao anandrana tena, mahatonga anao anao tsinitsinina ny hafa, mahatonga anao teny hoe iza moa ny tahaka. Tsisy mitovy amiko zany ane. Indrindra rehefa omen'Andriamanitra toerana tsara zay, dia misy samy teny mihitsy azy, iza moa zany Andriamanitra zany. Tandre mifalozy io avana. Ny Isaia faharoa dia manolotra ny zanak Davida ho voninahitry ny tompo. Rehefa mamaky ny Isaia 1:1 tsika ny amin'ny andininy 10 any dia lazainy hoe ny zanak Jese. Jese no dadan'ny Davida. Ny zanak Davida dia voninahitr'Andriamanitra. Iza moa zanak Davida? Jesosy. Ato amin'ny Isaia faharoa ny anehoanan'io zanak Davida io dia le hoe lay mpanompo ny jaly. Misy hira anaki-efatra ato zay milaza mpanompon'ny Jehova, ary re mpanompo ireo ny jaly, ory, sy ny sisa. Ny dikan'io zany zao, ny hoe voninahitra marina falovanao izy, marina zany, atafin'Andriamanitra aminao noho ny fiombonana naneny aminao. Saingy zao, tsy hoe azonao voatahirinao fotsiny ilay voninahitra, fa ho amin'ny asa mpanaovan'Andriamanitra anao indrindra ny mahavoatahiry voninahitra anao. Hita zany tamin'ny tantaran'ny Daniel nresantsika teo, ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego zay nresantsika teo. Hita sy feno an'izany tao, nataon'izy ireo dia nahatonga azy ireo. Tsy Andriamanitra fotsiny nomena voninahitra, izy ireo koa dia nilazaina mpanompo matoky. Ary tsika ary mandraka androany dia mbola miresaka amin'izy ireo. Ny tanora mira Daniel ozy mpanompon'ny Jehova, ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego loatra tsy misy hira. Fa na zany mpanompo matoky sy azo antoko ireo, ary tsy nivadika hatramin'ny farany. Ary azo antoko anie zany. Jesosy Kristy koa teo amin'ny asa nataony, nga nivadika tamin'Andriamanitra zany izy. Jesosy anie manazavazavatra toko zao, izy moa ko ilay mpanompon'ny Jehova. Ny anareo tsy tahaka n'izao tontolo zao, fa amin'izao tontolo zao zay lehibe mibaiko, zay lehibe manompo, zay lehibe tsy manompo fa mibaiko. Fa ato aminao izy, ato amintsika, ato amin'Andriamanitra, ny lehibe manao any mietry sy manompo. Ary ao ny lala voninahitra ka io. Ao amin'ilay fidinany mpanompon'ny Jehova eny hatramin'ny fahafatesana azy, tany ny lalan'ny voninahitra. Ka rehefa miteny hoe voninahitra ato amin'Andriamanitra, voninahitra tafin'Andriamanitra anao dia zao no heviny, ianao mietry, ianao manompo ny hafa, zany no heviny. Fa tsy hoe ianao mibaiko sy miteriterina mibotabotaka heliky, tsy zany ny tena heviny. Ianao manompo sy mietry, ary andrindra no anehoana ny voninahitra Andriamanitra aminao. Amin'ity Isaia ty, lazaina hoe mpamoron'Andriamanitra, fa lazaiko teo zany, mpitantana, mpamonjy, mpanavitra. Fa ny Isaia dia mbola mahita lavitra noho io, tsy mpamorona, mpanavitra, mpiaro fotsiny izy. Fa zao nambarany Isaia, indro maro lanitra vaovao sy tany vaovao.
kay tsy ty zavatra hitatsika ty fotsiny no foron'Andriamanitra na ny hita na ny tsy hita efa misy zany any fa Andriamanitra de miteny hoe za mbola ary lanitra vaovao sy tany vaovao tsy ho tsarovana tsony ny taloha rehefa tonga io any tsy misy ranomaso any tsy salahelo lamina be ny any tena milamina mba azontsika ve fa zany Andriamanitra io tsy mitodika eto fotsiny izy fa mbola mitodika any amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ny fitsanganana amin'ny maty zany fitsanganana amin'ny maty zany tsy ny testamenta vaovao avako nylazan'izany voalohany iza ny resaka n'izany voalohany ny Isaia ny testamenta taloha nanambarany zany voalohany fa mandovany zany mino ary ny zavatra sarotra indrindran'io andeha tapis rouge ny mino rehefa tonga io iza no mitsena Jesosy sy ny armeny lanitra manontolo no hitsenanao mba azonao onona moa zany ny mpanjaka ny tompony mitsenanao eto amin'izao tontolo zao rehefa misy lehibe tonga de iza ny mitsena ny madinika fa ny fatongnavanao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao zay ampanantenan'Andriamanitra anao izy tompony sy mpanjaka no mitsenanao mba azonao moa zany fanomezana voninahitra anao zany ilaozy moa fa hidiranandro amin'io anao tsara ny eo zavatra omen'Andriamanitra tsika riavako ary azo antoko fa ny olona indraindray tsy tamanao ny farany amin'ity resaka hoe voninahitra tafin'Andriamanitra ety de ny maizy azan'Andriamanitra manontolo de maneho an'io atao amin'ny Isaia de lazainy hoe lava be ny tanan Jehova asa na manakôrona firy kilometatra ny atao alavany ny tanako tsy fohy fa lava be ny tanany Isaia any amin'ny toko fahenina de milaza ny eban'akanjo nozy na feno ny tempoly tanareo fa ny eban'akanjony fotsiny de efa voninahiny any amin'ny Isaia famaranana any amin'ny Isaia fahatelo de lazaina hoe ny lanitra seza fiandrianana ny tany ohatriny ahoana moa zany nieritreretinareo abean'Andriamanitra io am'izany de mieritreretinareo misy maresy an'io atakalohy zavatra hafa moa tsisy maresy an'io zany ary ny averina tsy misy tahaka tsy misy andimbia zany ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny voninahy rary ny be nera lazainy hoe mpamonjy sy mpanavitra izy raha ohatran'izany moa zany ny abeny tahaka ny ahoana zany tsika eo anatrehana tahaka ny vitsika moa zany sa tahaka ninona moa zany tsika ne zany tsy mpindina ray nefa itsika milazaina tsy mpindina ray iza ny mamaly valy an'Andriamanitra ndre iny raha bitiny kely tahaka ny vitsika iny olana fa so ihany fa nangeza sy mankadiry tahaka zany Andriamanitra na bavata sy goavana be tahaka zany izy be fitiavana io tsy mpandringana io tia ny mpanota io ary zany ny voninahy ao amin'izany indrindra fe ny raha fehezina zay nresantsika teto de reto no resahana zavatra tsotreto ny voninahitr'Andriamanitra de miseho amin'ny namoronany iarovany amonjeny anevotany amelomany ny mpanompony eny mbola anao lanitra vaovao sy tany vaovao anomino izy satria tsy misy fehitra ny mahampamorona an'Andriamanitra zany tsisy tapesipesena ny alebiazany fa tena ty izy ary mpamonjy asehony amin'ny mpanompony voninahiny io ary tsy hoe asehony amin'ny mpanompony fotsiny voninahiny fa ny mpanompony de fitaovana anehoany ny voninahiny ary efa nilazaintsika teo ny mpanompony koa de na hitenena ratsy ny anaran'Andriamanitra na anomezana voninahitra ny anaran'Andriamanitra hoy mama volavana Germaine zay ray aman-dreniny ty toby ty tamin'ny fotoan'andro tsy tadidiko tsony hoe boky taizany namakiko an'ity fa tadidiko ilay foto-kevitra ny resahana Jesosy eo iza ny mpanjaka tahaka anao tsy misy zay maka ny satry-boninahitra ao ka omenao ny mpanomponao zay manala ny lamba mahampanjakanao ka atafinao ny mpanomponao tsisy efa nisy ihany ry tamin'ny tsaranan'i Jesosy ry Heroda ny asoriny ny akanjo mampanjaka anazy de natafiny an'izy an Jesosy saingy faneso esona io fa neny Jesosy raha manafy an'io anao izy tsy fanesy esona fa tena fanandratana ary ao amin'io indrindra no ataon'Andriamanitra teo mampiseho ny voninahitra amin'ny mpanompony izy ho an'Andriamanitra neny voninahitra raisanakary fanahy masina azy asatra amin'ny taloha indrindra ko mandrakizay vavako sika avako misaotra midera mankalaza ny anaranao masina zay Jesosy noho ny fitiavanao hitondranay anao mpanompo ratsy tsinotsinona ho manam-boninahitra ao aminao
aneonao ny voninahitra ao fitaovana ho irakiraka ao. Aoka ho tehirizinao aminao zay ka tsy ala aminao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.